Fahasimbany milina fanotana passeport mihitsy ny fantatra fa nisy fahasimbana nanomboka ny alatsinainy lasa teo ka izao nitarika tsy fandraisan'olona izao. Eo anatrehan'izany kosa dia fantatra fa efa nisy ny fepetra sy ny fandraisana andraikitra izay noraisiny teo anivon'ny ministera-ny filaminam-bahoaka. Maro ny milina ampiasaina ety amin'ny service central de contrôle de l'immigration et de l'immigration fa ilay milina mpanatota passeport mihitsy no simba nanomboka ny alatsinainy lasa teo ka tsy ahafahana mamoaka izay passeport izay. Efa misy ny fandraisana andraikitra nataony eo anivon'ny ministera-ny filaminam-bahoaka manoloana izay. Be dia be masinina fa samy manana ny andraikiny. Dia amin'ilay fanatota sara an'ilay passeport ivoaka mihitsy no misy kely. Izay fahavoazan'ny masinina mpanatonta n'ilay passeport zay no tsy ahafahana mamoaka passeport aloha izao. Fefa manao ezaka ny eto anivon'ny ministera-ny filaminam-bahoaka efa niantso an'ireo teknisianina mikasika an'io fitaovana io mba mitazy aingana dia aingana satria be dia be ireo olona manao passeport no mivery-potsiny. Manodidina ny 200 isan'andro eo ny olona tonga manamboatra passeport amin'ny ankapobeny fa rehefa vanim-potoana ny fialan-tsasatra toy izao dia mitombo avy roeny ka mety ho tafakatra hatrany amin'ny 700 any. Mariana fa tokony isolo passeport électronique avokoa ny passeport biométrique teo aloha. Ity zao passeport biométrique taloha. Dia ity zao le passeport amin'izao fotoana électronique misy an'ity puce ity eto ambany eto. Dia ity zany zao no miasa. Fa ity tsy maintsy misolo daholo izay manana an'ity. Raha tsy aivina, ray alina sy ray tsy ariary ny saran'ny fanaovana passeport électronique. Raha ny tombatombana dia tokony hiverina amin'ny loana amin'ny herinandro avy izao ny famoahana izay passeport électronique izay.